tonga dia nifasolonay za mama Stacy tonga dia tsarmasina zay nanomboka tamienina nanomboka tamienina zay tonga tsarmasina nanomboka ta tsarmasina zay tsy rehefa anjare mody andragno ny zanako fa tonga dia alefana anjare maria amanangareza vonjazava famarary nanomboka tamienina zay tonga tsarmasina nanomboka tamienina zay tonga ta tsarmasina nandraigna miandran'izao miandra leben'izao tsy mianjare zanako tsy azo are tantory tonga dia famatagnana pasana alefa an-tragno mandalo an-tragno fô fa tsy azo ampidinina tsony ny serikey magnataka taratasy positif zay hoe positif variole de 5 jours ny zanako mangataka zay hoe aizany taratasy positif tsisy nefany tsy asehonjareo anay le izy dikan'izany tsisy omaly zare teny taminay fa hoe androany amin'ny enina rivariva mivaly ny analyse natao tamin'ny zanako dia afangianina amin'ny 12 ozinjare nomaly niany amin'ny 12 zany mivaly ny analyse ny zanako nefany vonjezao za tsy miraharaha maro be zany zanako viavy-tokana io zanako viavy-tokana maty izy a resaka amina tongotra ny andohany tongotra ny voto ny orona dia raha zay za rehefa hoe variole de 5 jours zanaka zao andalana police gendarme miscortanay aby devant tsy mahazo ampidinina tsony ny serike fa tonga dia andeha alefo zanako nefa mbola tsy nampandrora zanako nefa mbola tsy natao formal zanako lamba ataony zanako koa mbola lamba fenora mbola lambanjanako maty mbola lambanjanako nataony tamin'ny maty robo mangamanga igny fenora mivoaka raha agnaty vava mivoaka raha agnaty ny orogno vonjezara fanjakany avela zanako iretako tory tsisy variole de 5 zany tsisy variole de 5 zany a Madagasikara mafirononareo misy variole de 5 zanako aza tao azany zanako zanare tsy niteraka misy tandalo misy koa tanay aloha agnaty tomobile mandalo kely an-tragnony fa tsy azo ampidinina le razana vonjaza zanary manano za tsy hoe tsy zanako tsony tsy azo sokafana tsony ny serike tsy azo ampidinina tsony ny serike fa tonga dia famantanina any ampasana hony zanako zanare marary amina za tsy miraharaha maro be fa nohony avy amin'ny zanako anaovako an'ity lefo ty hitantsika moa zany a fa malitsika nanana ny trangana fahafatesana voalohany teto Madagasikara ao anatin'ity valanaretina mpox ty ary mampireny fa zazakely zavavykely 3 taona le izy dia araky ny zavatra hitantsika mandeha tenena manjerena dia misy fanazavana hitana hoe tokony hoentina ihany zany afatarana hoe inona marina ny zava-misy ny le zazakely hoe matio zany tsy resahana be ny amin'ny ainao manjery io any amin'ny réseaux sociaux dia kizy ifanarary andro vitsivitsy izy alohan'ny akanesany tamin'ny hôpitaly ary efa tany amin'ny centre de traitement sy isolement tondotabelaka le olona efa le kizy moa zany efa somary ratsiratsy ny fahasalamany tamin'izy tonga tao satria efa déshydraté izy tsy afaka mitelona tsy afaka misotro rano tsy afaka misakafo efa mikasepitsepitra dia efa nanao hypothermie zany hoe efa nanangatsika zany efa somary efa sahirakelana izy zany amin'ny fahasalamany dia nikarakara le mpiasa tao zany fa avy eo le fianakaviana nanapa-kevitra azy nitondra mivoaka hoe nakany amin'ny dokoteran'ny zareo spécialiste mpitsabo amin'ny zazakely any hoe tena marina nanao sortie contre-avis médicale zany na ihany koa nanao évasion tao amin'ny CTI nandotam-penaka zareo any hoe efa tonga de aveo zareo zany nakany amin'ny hôpitaly militaire na Senoso tonga tany izy fa ratsiratsy koa mitoe-pahasalamany efa manao choc septique le akizy efa sevitra be manao détresse vitale zany moa dia mety anisan'ny complication an'ny mpox daholo dia nanao zay ahafahana mikarakara azy tao zany olona le kizy tsara tenenina fa efa nisy le ataontsika hoe le lésion cutanée mamperitreritra mpox nisy teo amin'ny vatany lamosiny
teo amin'ny tarehany sisy mantsy tsy voatery foana hoe tsy maintsy eny amin'ny tarehy fa mety faritra rehetrarehetra mety misy mpox mety misy an'le lésion na mpox dia tonga teny amin'ny omi koa dia efa nahitany io zareo dia efa nanao prélèvement zareo talohan'le lekizy mbola karakaraina izy zany dia avy eo moa ny ratsy ny toe-pahasalaman'le zaza dia izy maty teo amin'ny ataontsika hoe tamin'ny 12 alina teo. Aloha hevitra anako aloha no resantsika satria tsy manana vahiny vantantsika eto no asiana resaka kely sy tafafohy zany mialohan'ny idiranao mpiento ny mahazatra ny amin'ny valora sasany anoany manao faneo-kevitra fanamariana manao ihany koa fampitam-baovao arakaraka izay zavatra misy anao na eto toerana ianao na ny ampitan-dranomasina any. Ny resantsika voalohany dia mikasika an'ity resaka manodidina fahasalamam-bahoaka satria raha le tranga omaly zany hatramin'ny fakomaly tao anatin'ny andro vitsy zay dia maka ny toeran'le ray aman-dreny amin'ny lafiny anankiray aloha lay zazavavy kely 3 taona avy Toamasina any tratran'ny tsy fahasalamana dia menaky ny aina zay ny zaza dia arena dia arak'izany hoe menaky ny aina sombin'ny aina maro ny ataontsika hoe oam-pitenenana oam-bolana sy haiteny zay mifanaraka amin'ny hoe zaza aina dia nanao ny fomba rehetra mba hitsaboana anavotana n'ilay zaza ny ray aman-dreny tsy nitrana tany Toamasina fa niakatra aty Antananarivo ny tety toeram-pitsaboana satria tena fa arak'izany hoe hasalama le zaza ny tao andohany ireny zavatra nitranga ndoson'le fahafatesan'le zaza ary voamarina ary nanamafina zany ny tompona andraikitra ny ministerina fahasalamam-bahoaka fa lay valanaretina nendran-drazako na mpox variole du singe ozany teny frantsay no nahafaty lay zaza tsy virenantsika le resabe zay mety mandidina le izy fa ny vaovao ofisialy zany dia nivokatry ny fitelenana tao dia manamarina raha ny mpitondra teny teo ny ministerna ny fahasalamana professeur Mamorandry tamin'ny omaly dia nitavatampanao gazety tetsy be Felatanana fa lay valanaretina mpox nendran-drajako variole du singe no nahafaty le zaza 3 taona. Fa manina no resantsika zany resantsika io satria amin'ny fotoana nefa nanaovantsika fanamariana isika etin'le rotorotom-piainana ny tsy fahampiana ny fahantrana resahana ihany koa mbadika izany sy maro samihafa dia manadinodino ohatrany hoe aiza tsika fa manana système immunitaire fa avo dia avo tsy mandaitra amintsika izany loto efa iainana isan'andro san'andro io sy ny tsisy dia hatramy manao tsinotsinona manao ambanin'ny zavatra tsy dia ny mamelanja loatra izay le ataontsika hoe fahadiovana izay ho an'ny fahasalamana dia mahatonga saina mihitsy ary indraindray hoe isa-taona dia anaovana serasera manokana andaniana vola be antapitrisany maro ny fanetanana amin'le hoe manasa tanana amin'ny savony tena lasa ihany saina manahiratra satria fomba mampietsika tokony efa mahazatra iainana andavanandro zany nefa dia anokanana fotoana andaniana vola be mbola anaovana serasera isa-taona ny amin'izay io sasa-tanana amin'ny savony fa manoloana an'ity tranga misy ity efa nresantsika teto ihany fa mafisina ary no le tranga vaovao satria le tranga io le zazakely 3 taona io zany no tranga voalohany ao anatin'le nendran'ny rajako hoe maty no ivalana retiny io teto Madagasikara. Inona ny ilazana zany mahafaty lay nendran'ny rajako rehefa tsy voajabo tsara zay aloha zany ny anankiray ny nendran'ny rajako satria izy dia voasokajy ao anatin'le atao hoe valana retina dia mifindra zany fampikasoana eo ihany koa ny amin'ny ataontsika hoe ohatran'ny tranga tamin'ny andron'ny Covid zany zavatra misy nefa iainana eny amin'ny fiarahamonina ity isan'andro eny anatin'ny ataontsika hoe fitaovam-pitaterana ohatra fitateran'olona dia ny aksisika vaky lala tsara tagnimbe tsy midy varavarana any amin'ny taxi be zany amin'le minibus aloha tsy dia tena ahitana zany na dia misy ihany le ataontsika hoe mbola mandeha amin'ny seza volamena
fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia raha misy ny mpandeha bus zany na taxi be, raha ohatra ka 5 na 7 ny mipetraka, azo saina amin'ny ratsan-tanana manao an'le hoe arivava orina, de lasa ihany ny saina zany satria hoe ny fanentanana ve ny tsy mahomby sa isika mihitsy no tsy mirara endrika isehon'le hoe mandeha isika nefa dia te hivoatra ao anatin'le hoe manara-pitsipika, te hiaina ao anatin'ny hoe fiarahamonina mirindra ary fiarahamonina misy lalàna na fitsipika hifampifehezana, de lasa ihany ny saina ao anatin'le satria iny tokoa anie mandalo zany fiara-iombonana manao tagnimbe vaky lala tsara tsy midy farafaran'izany, de mandalo eo ambanin'ny masony mpandrindra ny fifamoivoizana. De zay le samysika ihany io satria misy resaka toe-tsaina zany ao ambadiky le izy zany kosa gaba de tsy fampembena na io fanerena fa tena tokony misy fahatsapatena ny tsirairay, satria tena araka ny nambara teo dia marary ny ankohonana ny ray aman-dreny zany mamoy anaka zany, satria isika ihany manao hoe raha ny zanaka tokony andevina indray no alevina, de tena farafahoriana zany. Ary mbola zaza kely mbola ataontsika hoe tsy manatsiny satria vao 3 taona monja, de eritrereto am'izany na ny fianakaviana ny ainana an'izany mandritra ny fotoana lava. Eto amintsika moa tsy de tena mbola misy an'ireny hoe toerana manokana mba hoe misy psychologue zany mba manampy an'ireny fianakaviana ireny, satria hoe tena hoe ny zanany zany no voalohany teto Madagasikara namoy ainy vokatry le valana retina tao Mpox, ary de tateriny ataontsika hoe fampitam-baovao maro samihafa na an-tsoratra na an-tsary na amin'ny réseaux sociaux, de alefa saratsaina am'izany ny zavatra nyvesatra ara-tsaina ho an'ny fianakaviana indrindra fa ny ray aman-dreny ilay zaza. De zay no mbola namafisina ilay fanentanana zany ao anatin'le sy ry akoatra ny namoy ainy, zay ino zany ny voalohany de efa jato mahery ny tranga voamarina fa voan'ilay Nendran-Drajako eto Madagasikara efa mananika ny 270 any zany ka confirmé, tsy mila tsony hoe vahina fa de efa manaraka fitsaboana mo zany izy ireny, ary misy efa sitrana ary amanarivony ireo ataontsika hoe tranga mampiaya zany ao anatin'izany Variole du Singe na Nendran-Drajako izany. De zay zany no hoe amafisina foana ny fanentanana amin'le hoe fiarovana, satria aleo misoroka toy zay mitsabo raha mahita ihany koa ny ala fosan'ny fanafody raha sendran'izany tsy fahasalamana zany ianao. Ny fotoana raha teo sarotra am'izao fotoana zao eo amin'le ataontsika hoe vidim-piainana zany raha ohatra ka zay no mahatsotra ny resaka, dia ataontsika fampidirana ihany iny ary iny ihany koa no mahasaro-pady ny serasera zany ao anatin'ireny. Ny serasera de tokony fanentanana ao anatin'le atao hoe zava-mahasoa, le zava-mahasoa ny mpiarabelona indrindraindrindra. Ary zay le lohevitra faharoa hoentsika indray amin'ity anio ty de mikasika ny serasera. Ny serasera tena ho resahana eto zany de hoe ny fampiasana nytony teknôlôjia vaovao tony satria raha ny zavatra mitranga tokoa tato ato dia samy mahatsapa an'izany na ny mpampiasa na ny arany hoe mivaona any amin'ny tsy izy manalavitra an'ilay teo hoe soatoavina malagasy ny fitsim-piarahamonina ary mandrava manimby mikiky le ataontsika hoe fiarahamonina nanjakany ny atao fifanajana teo amin'ny malagasy lay fampiasana n'ilay teknôlôjia vaovao, lay tambazotra tserasera sosialy zany na ny réseaux sociaux ny nitranga zany amin'izao fotoana zao. De ao zany ny famingavingana, fametavetana, tsy resahana tsony ny endrika fisolokiana zany any ambadika any, dia manimba ny voninahitryolona, ny asin'ny olona, ary ihany koa mamoy ny ainy mihitsy satria misy koa le karazany hafa zany manao an'le resaka hoe TikTok reny, dia misy endrika an'le fifaninanana manao challenge ozy ny tanora, ary zavatra tena mamoa faty satria de miteraka fahafatesana mihitsy ny sasany
amin'izy ireny no ifampizarana dia ifampizarana any amin'ireny réseaux sociaux reny dia io zany le tena manahirana fa le lafiny anankiray amin'le ataontsika hoe famingavingana fanompahana ny olona samy olona indrindra fa hoe malagasy iny zany mba asitsika fanamariana kely satria tsy misy afa-tsy ny samy sika ihany no andamina an'io marina fa reo ataontsika hoe mpampiatra lalàna mety manao ny asany izy ary misy vitsivitsy zany zao no efa voasambotra amin'ny manoloana an'ireny endrika fametavetana fanosorapotaka famingavingana fanososona ny zo sy ny asin'ny olona atao eny amin'ireny réseaux sociaux reny fa ireny dia tokony ho anatra zany ny eritreretana azy satria tsy voazao ihany keo no nisy ny olona voasambotra noho ny zavatra natao ny teny amin'ny réseaux sociaux mety faneho-kevitra io famoahana sary io na sary mamoha fady io na endrika fisolokiny io fa ny zavatra tsapa zany dia hoe tsy nahasakana tsy nahafefy na hoe tsy nampisy ny tranga vaovao fa misy ihany ny tranga vaovao dia eo zany tsika tsy maintsy mieritreritra hoe ahoana ny atao lasa mihitsy ny saina satria raha any amin'ny firenena hafa any Chine ohatra dia tena voafetra mihitsy ny taona ampiasana zany réseaux sociaux zany any Fransa ihany koa dia efa miditra an'izany amin'izao fotoana zao ny tanora zany efa misy fehtaona ao dia tsy manana accès amin'izany réseaux sociaux zany dia asa raha hoe tonga eto Madagasikara zany manoloana an'ilay endrika fioram-pefy izay mitady hazo vahana amin'izao fotoana zao nefa isika dia ny ady ny tolona ny joro ny hidina an-dalambe namoy ny aina na ny takaitra ny amin'ny hoe isitrahana ny fahalalahana io fahalalahana io dia maro lafa io zany raha ny voalazan'ny lalam-panorenana dia ao ny fahalalahana maneho hevitra ao ny fahalalahana amin'ilay finiara-pivavahana ao ny fahalalahana amin'ny lafiny ara-politika satria ilay lalam-panorenana izay milanina tamin'ny taona 14 izay mbola eo aloha amin'izao fotoana izao dia mamariparitra ary mamezo ny olom-pirenena tsirairay malagasy hisitraka an'izany dia eo zany tsika hoe raha itao hoe akoho kely tsy paza-potsim-bary azafady ohatrany hoe faly sahirana ihany ao anatin'le izy faly satria hoe rodana zany ny mpangejana izay fahafahana sy fahalalahana izay sahirana nefa satria lasa ny opify biriokany amin'tsizy lay fahalalahana izay dia eo ary zany no mipetraka le fanontaniana satria safidy manadala ihany izy ty satria efa nisy fotoana tany amin'ny androny tetezamita ihany nitsaika anaovana le passerelle unique dia voasivasivany eo daholy zavatra rehetrarehetra ary mety tonga hatrany amin'ireny fa raha ohatra moa zany mikatony réseaux sociaux io eto Madagasikara hoe tena tsy afaka ampiasaina zany io mba hiarovana an'ilay ataontsika hoe le soatoavana malagasy mba hisorohana an'ilay ataontsika hoe fisolokiana sy ny maro samihafa dina ny tranga azoko atsaina mihitsy ny zavatra hitranga satria zany ihany keo nampisy an'ireo hetsy baoka tany amin'ny firenena sasany tany amin'ireny le ataontsika hoe révolution orange tamin'izany fotoana zany dia tena io réseaux sociaux ny tena ny asa dia raha zany ny sanatria hoe fanapa-kevitra raisina mbola tsy tonga amin'izany fa fampieritreretana fotsiny zany manoloana le zavatra mitranga kehitriny ny amin'ny hoe lasa ampiasaina amin'ny zavatra ratsy ny fahalalahana maneho hevitra indrindra ny fampiasana nytony atao hoe réseaux sociaux tony amin'izao fotoana izao dia samy mieritreritsika misy moa zany ny ataontsika hoe famolafilana fakakevitra ny maromarana kokoa ho fanatsarana ampifanarahana amin'ny zava-misy mikasika an'io fahalalahana amin'ny faneho-kevitra io zay karakarany ny ao anivony ministera ny serasera sy ny kolotsaina hoe ahoana sy ahoana no fitsipika ifampivezana satria raha misy amin'izao fotoana izao zany dia tsy maharo tsy mahasaka raha ohatra ka hoarina miady miseho an'ny fanaovan'ny amerikanina miaraka amin'ny israelianina amin'ny Iran dia hoe misy an'ireny karazana bouclier antimissile reny dia agorobaka ihany zany lay fiarovana an'ilay fahalalahana tratran'izay le ataontsika hoe ireo mpandoto rano zany ary ny tena mahagaga ary mahatonga saina ao anatin'ilay izy dia isika samy malagasy ihany no famotika ao anatin'ity resaka fampiasana n'ity resaka réseaux sociaux ty fa tsy mandeha ao anatin'ny hoe fampizarana
ao anatin'ny mahasoa ho an'ny besin'ny maro zany satria raha ny aty pisiny izy ireny tany ampamboronana tany ampiandohany dia natao ifampisanana zavatra mahasoa anaovana rakitra tadidy mba ho tiaro ihany koa ao anatin'le hoe zavatra tsara zany mba souvenir tsy hoe souvenir ratsy fa souvenir tsara dia nefa ankehitriny izy zany dia lasa mivoana amin'izay tsy hoe safo be matsina le izy fa lasa me mahazo vahana io resaka haratsiana amin'ny fampiasana ny réseaux sociaux io misy lafiny maro mantsy no fiantraikan'le izy dia zay no anaovantsika ataontsika hoe safidy an'ireo roa hevitra anankiroa reo ny amin'ny hoe lafiny ara-pahasalamana ny ray sy ny lafiny ataontsika hoe serasera sy fampiasana ny tiantsika hoe réseaux sociaux amin'le hoe fisitrahana le fahalalahana maneho hevitra ity naraka dokam-barotra vitsivitsitsika dia mandray ny antsonao mpieno ihany koa